5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Miariary zao fa tsy manajy sy voakasiky ny fepetra mandrara ny famorim-bahoaka ankalamanjany ny antokon'ny fitondrany raha ny hita tamin'ny fianambe ny TGV Antsimondrany omaly ny tsy fanajana ny lalàna izay mampitotongana ny firenena anatin'ny fahantrana lalina noho izany manomevana ny fanararotana sy afera-maloto amin'ny indriny maro. Manomboka ny 15 septambra izao ho hitatra ny tany farany ambony vaovao azo ekena amin'ny fisian'ny nikotina anatin'ny lavanila napetraky ny vondrona Europeanina ho an'ireo vokatra ahondrana any an-toerana hipetraka olana vaovao any lavanila malagasy ity fepetra ity ho ny filohan'ny Association des sympathisants et natifs d'Antalandroany. Any ivelany mahery ny iratapitrisa Européenne katolika tonga nanatrika ny fankalazana ny JMJ na ny Journée mondiale de la jeunesse andiany fafito amin'ny telopolo tao a Lisbonne renivohitry Portugal ao Malmarainy nisy manoloana io ny lamesa famaranana vavaka ary sorona masina ny andindin'izay avy hatrany. Alahady inaogostra 2024 ankafaleny indray tomboky lasy sy tomboky vavy no tsy diko ny tokantranonao amin'ny ity alina ity toy ny mazatra dia asaina mpanajana isika rehetra ny tokantrano anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny matoan-dahatsoratra avy hatrany no anokafantsika izany fampahalalam-baovao izany mitodika any Niger ny mason'ny izao tontolo izao. Inona no hitranga amin'ity firenena ity tapitra androany ny ultimatum nomeny CEDEAO ho an'ireo miaramila nanonga-panjakana arahantsika hiditra amin'ny fampiasan-kery ve ny CEDEAO andaminana ny raharaha politika ao Niger sa noho fifandresen-dahatra ara-diplomatika hatramin'ny rahovina indray nefa izay hatreto aloha mandamoka ny resaka ambony latabatra na ny firenena samy ao anatin'ny CEDEAO aza misy tsy mitovy hevitra. Itsady ohatra efa nilaza fa tsy andefa miaramila andray anjara amin'ny hetsika ity fikambanana ity any Niger. I Nigeria indray misy sénateur any an-toerana mangataka analavana ny fotoana fampitiniana. Ireo potsista ety andaniny miantso ireo milisy Wagner anampy azy ireo. Ny prime ministre nigérian tany Frantsa niona tamin'ny ministre général rambahiny frantsay Ramatoa Kolo nanambara i Quai d'Orsay fa anampy ny CEDEAO. I États-Unis anapaka ny fanampinan'ny Niger. Isy fiantraika ny ara-toe-karena sy ara-sosialy zay. Anarivo ny ireo mpanao fihetsiketsehana an-dalambe any Niger mankasitraka ireo miaramila nanonga-panjakana ary manofahofa ny sainam-pirenena Rosianina. Mifamahofao tanteraka araka izany ny toe-draharaha ao Niger. Raha mahafantatra ny arena ananan'ity firenena afrikanina ity raha tsy hiteny afa-tsy ny uranium izay mamatsy ny firenendehibe indrindra ny frantsay. Manana arena kibony tany maro isan-karazany i Afrika. I Afrika izay nozarazaray ny firenendehibe no zanahana. Tao ireo zanatany anglisy, tao ireo portugais ary frantsay. Ny zanatany frantsay matetika ireo ahitana olana ireo ary hitrangany ny fanonganam-panjakana ataon'ny tafika. Ny fanesy zany tao anatin'ny taona vitsivitsy indrindra tao amin'ny faritra Sahel, Afrika andrefana misy ny CEDEAO. Nanangana foto-drafitra sa maro tamin'ny tany nozanahany ireny firenena mpanjanaka ireny: hôpitaly, université, aéroport, lalana, lalam-by, birao-mpanjakana sy ny sisa. Misy takalony amin'ny filazana endrim-piarah-miasa amin'ny sehatra isan-karazany ireny rehetra ireny. Anatin'izany ny arena kibony tany sy ireo maro hafa. Mahatsiaro tompony mangatakatita ny ireo firenena afrikanina tompony arena. Milaza mandray andraikitra ny tafika, manongotra ireo filoha iverin'izy ireo fa saribakolo ny mpanjanaka. Tsy ara-demokratika nefa izany ary tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Mientana ny vahoaka any amin'ireny firenena ireny maneho ny tsy fankasitrahana intsony ny fiarah-miasa amin'ny frantsay. Maneho avy hatrany ihany koa fa hifindra lasy ara-piarah-miasa amin'ny Rosianina. Miharihary avy hatrany zay fa tsy maleo teny i Afrika ary porofoin'ny reto firenena nahitana fanonganam-panjakana ireto zany. Ady tombotsoan'ny firenendehibe zany rehetra izany. Inona no lesona azo tsoana ho an'i Madagasikara amin'izany rehetra izany amin'izao mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena izao. Manao ny asany ny sadaika aty amin'ny faritra misy antsika. Ny filoham-pirenena malagasy any Rajoelina rahateo
efa fantatra fa manana zo pirenena frantsay ny irareny rehetra ho firenena milamina i Madagasikara izay manana soatoavina mampiavaka azy dia ny fahendrena sy ny fihavanana. Miariary izao fa tsy manaja tsy voakasiky ny fepetra mandrara ny famorim-bahoaka Ankalamanjana napetraky ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny ainga avy amin'ny didy ijivolana ny 13 Aogositra 1707 ny antoko ny fitondrana raha ny hita tamin'ny fiaonam-ben'ny TGV Antsimondrano omaly ny tsy fanajana ny lalàna izay mampitotongana ny firenena anatin'ny fahantrana lalina noho izany mamevana ny fanararotana sy ny afera maloto amin'ny endriny maro. Arahantsika vetrany ny fanadidina entiny Yves Richard. Nateo aza ny fepetra noraisy ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana mandrara ny famirim-bahoaka Kalamanjana ny 1 Martsa 2022 izay niainga tamin'ny didy ijivolana laharana 10/2/20 ny 13 Aogositra 1707 nandritra ny vampitoanana Mavay tamin'ny ady amin'ny fahaleovan-tena nanaitra ny maro ny fiaonam-ben'ny TGV Antsimondrano omaly nahariarin'izy ireo imasom-bahoaka fa tsy natao any antoko ny fitondrana ny lalàna misy sy ireo fepetra raisy ny fanjakana ary malalaka izy ireo amin'izay hetsika ataony na izany Ankalamanjana tsy voatery anaty evitrano ihany koa ho an'ireo antoko sy mpanao politika hafa mifanohitra amin'izay ny zava-misy raha mahita ny sakatsakana sy teritery amin'ny tsy maintsy anaovana ny fivoriana anaty evitrano na toerana misy tafo toy ny chapiteau eny na anaty toerana voafefy sy anaty toerana anotsotra aza misy azany hoe voaja ny fepetra saingy mahita irika trany anakanana ny hetsika ny fanjakana amin'ny alalan'ireo solitena mpanjakana eny fotony izay manara-dreny rano ny baiky midina mazava arak'izao fihetsika taony ny TGV izao fa tsy resaka filaminam-bahoaka ny olana amin'ny fitondram-panjakana fa resaka tahotra amin'ireo antoko politika hafa tsy mitovy hevitra aminy. Antony, tsapan'izy ireo fa efa ambany dia ambany ny cote de popularité any fitondrana ankehitriny. Eny anivon'ny vahoaka ary tsapan'izy ireo fa ahatarika olona maro noho izy ireo. Ireo antoko politika hafa ka raisin'izy ireo fahafahambaraka zany raha isan'ny fampitahana toy ny mpiarabelona. Hoentina hamerana ny famirim-bahoaka ataon'ireo antoko hafa, modony raisina ny fandrarana ny famirim-bahoaka fa tsy natao ho an'ny antoko politika ampitondry zany araka ny araha mahita. Fihetsika sy fitondran-teny izay isan'ny nandetika ny firenena anaty fahantrana lalina tao anatiny taona vitsy. Antony, voaososy ny tany-tandalàna no ireo sokajin'olona mieritreritra fa tsy natao azy ny lalàna, fa natao ho an'ny hafa, indrindra ireo manana fomba fijery tsy mitovy amin'ny fitondrana ankehitriny. Fihetsika izay nitarika ny goragora sy fanararaotana ary afiara-maizina amin'ny endriny maro, raha tsy resaka fa tsy ny trafika na volamena. Ny resaka nationalité amin'ny tsy fanajana ny artikla 2 ny code de la nationalité sy ny sisa. Mila mamerin'izay tany-tandalàna izay isika raha tiana ny ampandroso ny firenena. Tokony miara-miaiko fa natao an'ny rehetra ny lalàna, ka tsy azo ekena ny fandikana azy na inona antony, ary mitovy ny sady sy ny fepetra ho an'ny rehetra. Inona fa haka-lesona amin'izao zava-misy zao ny filoha Vaovao hitondra amin'ny Madagasikara manaraka eo, ka tsy ameriny intsony izao fomba fanao tsy mahasoa ny firenena ka natonga ireo krizy nifanesy teto izao. Ho tany-tandalàna amin'izany anie i Madagasikara. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia manomboka amin'ny 15 Septambra izao no hiatra ny tany farany ambony vaovao azo ekena amin'ny fisiany nikotina anatin'ny lavanilina napetraky ny vondrona Eropeana ho an'ireo vokatra aondrana any an-toerana. Hiteraka olana vaovao any lavanilina malagasy ity fepetra ity mifoloany Association des sympathisants et natifs d'Antala androany. Fanadidina. Ankoatra ireo olana maro manodidina ny siam-piariana lavanilina indrindra ny vidim-bokatra izay tafidina hatrany amin'ny 2,000 ariary ny kilaony maitso amin'izao fotoana izao. Nitarika ireo fitarainana maro raha tsy ilaza fa tsy ny fanambarana nataon'ireo ben'ny tanàna 20 sy ny vahoaka atao amin'ny distrika ny Maroantsetra omaly. Olana goavana indray amin'izao fotoana antahana nikotina indrindra ho an'ny vokatra aondrana ao Eropa. Isan'ny mahakasika antsika mpisehatra amin'ny lavanio amin'io LMR io dia ny ahenjana le exigence. Izy koa taloha tsy dia niasagna loatra resaka nikotine io tamin'ity farany ity lasa ny zahavanjare zegny le tôna nikotine
par kilo de vanille ahondrana mankagny amin'ny Union européenne. Ny exigence taloha 0,3% par kilo ny taux-na nicotine agnaty vanille ny accepteny tsenam-barotra européenne. Manomboka amin'ity taogna ty indrindrindrindra amin'ny 15 septembre 2023 dia niegny be io taux nikehiny tsenam-barotra Union européenne ka lasa 0,05% ppm par kilogramme. Raha nitatitra nataonyity filohana fikambanana vao antalaty hatrany tsy afeny ty fepetra vaovao takiny ny vondrona Europianina ho andro vokatra ondrana ho antoeran'ity ny 50 isanjato maherin'ny tahirina lavanilina mandidina ny 3,000 taonina amin'izao fotoan'izao. Ahoana ny fepetra ho raisin'ny fanjakana manoloan'izay ary aiza ho aiza ny fampafantarana ny mpisehatra. Ny vahoaka mpamboly zao tsy mahafantatra hoe ino mazany hoe nicotine agny agnatin'ny vanille zay. Ino mahatonga ny taux de nicotine miakatra agnatin'ny vanille zay. Ino ny tokony atao? Magnararaotro, magnentana atsika jiaby mpisehatra amin'ny vanille. Mangataka koa amin'ny fitondram-panjakana hoe hitondra fagnazavagna bebe kokoa, hitondra fagnentanana, hitondra vahaolagna hoe akory ny atao afahatsika magnaja io fepetra takiny tsenam-barotra européenne io. Efa tamin'ny mois de mai io resaka io narosiny Union européenne. Atsika zao efa tia amin'ny mois d'août. Ka nicotine zay ngamba raha koragny matetiky ny olo hoe amin'ny mpifoka sigara ngamba ny resaka nicotine zany fa iny idiran'ny nicotine agnaty vanille. Mila vahaolana aingana ny makasika ity resaka nicotine amin'ny lavanilina ity hoy ny fanazavana. Ireo firenena maro Europe izay isan'ny mpanafatra ny lavanilina malagasy. Raha ny 15 septambra zao no hiatra ny fepetra. Nandritra ny filakevitra minisitra ny 2 aogositra teo vao nanamafy ny tsy faneken'izany ny fanjakana malagasy ka nanome baiko ny hijerena ny fifanarahana tsy ampiaran'izay ny filoha. Antony nakatoavan'ny filakevitra minisitra ny anaovana ny dingana anatonana ny vondrona Europianina ho fangatahana ny tsy fampiarana ny fepetra. Fitavozavizany ny fomba fiasa izay mampametra-pantaniana trany manoloana ny olana maro efa mianjady sy ampiariana lavanilina amin'izao fotoan'izao. Fa mitaky ny anafainganana ny fitsarana ireo olona 220 nahiditra amponja vojomaika no ny fitsarana bahoaka tao ambositra 3 volana lasa izay ireo mponina any antoerana izy ireo izay nandraona ny anatanteraka fitakiana goavana toy ny nataony ireo mponina avy ao Mangalaza anatin'ny distrikta Ambatondrazaka Atrany Ratsimbali izay fangatahana izay Ivrichard Silala Rakoto. Taorian'ny fitakian'ny mponina Mangalaza teny amin'ny fonjana Ambatondrazaka ny amoandro hoe nda voalaza fa nandray anjara tamin'ny fitsaram-bahoaka. Nisy honatranga mitovy amin'izay ihany koa ny tao amin'ny komuna Ambatsoratra anatin'ny distrikta Ambatondrazaka Atrany. Olona 120 voalaza ho nandray anjara tamin'ny fitsaram-bahoaka ny volana Aprily ka nahiditra ponja vonjomaika ny takian'ireo mponina ny anafainganana ny fitsarana azy. Ireo mponina izay manambana ny roso amin'ny hetsika mitovy ny tao Mangalaza raha tsy mivaly ny fangatahana. Raha va tonga tany amin'ny zandarma io ady io dia nataony zandarma amin'ny PV. Ary raha va tonga vita amin'ny zandarma amin'ny PV niakatra tany amin'ny parquet tsy niasa tamin'ny dante io. Ary raha va tsy niasa amin'ny parquet dia hoe araky ny lazainy zareo tao natao gadra vonjomaika ireo olona reo. Kanefa hatramin'izay miteny amin'izao anareo mpanao gazety zao tsy mbola nisy olona natao enquête reny atany-tokana reo 220 reny afa-tsy olona 5. Ka malahelo zany ny fonay miresaka aminareo mpanao gazety. Malahelo ny sainanay mitaraina aminareo mpanao fanjakana ho an'ny isam-bara tonga any avy fa raha ohatra kosa ka tsy tanteraka zany tsy tsarainareo reo tsy ataonareo enquête reo dia mety ho avy koa hipoaka ny sarim-bolaninay anao takany Mangalaza zahay raha ohatra ka izany ny tadiavin'ny fanjakana. Lehilahy ray nisy namono tany ampisariana vovotrondro no nitarika ity fanagadrana. Olona 220 miteraka savorovoro ao Ambatsoratra ity amin'izao fotoan'izao. Nisy nilaza ho nahita ny navandoza ka nentina teo anoloan'ny Braon commune avy hatrany. Tsy nisalasala ny roso tamin'ny fitsaram-bahoaka ireo mponina. Araka ny fifampiresahana izy ireo tamin'ny ben'ny tanàna manoloana ny olana fonjana Ambatondrazaka
ka izao mitarika ny savorovoro ao antoeran'izao. Atsiranisy ny fivoriana tamin'iny 11 marsa iny a dia ny teny merina no narana satria betsaka ny zavatra efa famafao teto anaika nisy ny teny merina na hoe na mangalatra fo na mangalatra mangazo fa rehefa tratratra feno ny fozabiana ambatona zaka tsy misy tsony mankana fa tonga dia atao fitsaram-bahoaka fa zay maty tonga dia leveny fa tsy misy problema io amin'izao fotoana zao ndray nefany a ity efa hita mihitsy ny namono taria anaty rano taria ho an'ny zanakay zay tsy nisambotsy na dia tokana tamin'ny enjareo rehefa ohatra ka tratra ny famarinana fa hoe ndonareo entina makary na ohatra nefa namenan'le gendarme ny andraikitra tsy nandray ireo gendarme rehefa ny anana fotsiny tely gendarme ndray ary miteny nanao hoe izy io alao fa dia voazy naovanareo anazy nanampy ny teny mera tamin'ny 11 marsa iny ny fokon'olona ka nrotsaka avetrany na ohatra zay tsy nisambotra ny enjareo na dia anakiraika angadraretaria fa rehefa nisy ny fahafatesana tamin'ny enjareo a nosamborona tany olona raika amin'ny 20 tompianakaviana anakiray. Anatanteraka fitakiana miaraka manoloan'izay fampidirana amponja Vaobe nohon raha fitsaram-bahoaka izay ny mpony mangalaza sy ambady soratra ny herinandro avy izao. Maro amin'ireo olona tsy nanatanteraka ny hetsika raha ny fanazavana ny voasariongotra amin'ny raharaha ka antony fitakiana. Miaiky ny tsy mahara-dalàna ny fitsaram-bahoaka ankilan'ireo mponina, saingy fotoana izao tokony hijeren'ny fanjakana ny olana mitarika izany, hiverenany fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana. Dia izay koa mamana ny tapany voalohany fampalalam-bavao amin'ity alina ity mamy fotoana anao ao ny dokam-barotra fohy. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaroho espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandesa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliana isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé anosy be mandeha festival Somaro karakory Paris. Tavavegny indray eto amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy anoizatsika ny fampalalam-bavao dia trony fanao isan-taona ho fanampiana ireo ray aman-dreny sahirana ny sitraka fanaovana didipotra Vaobe mamaimpona ireo mponina tao vatomandry avy amin'ny antsoko malagasy miara-miainga zaza mahery ny 900 no ny sitraka izany ankilany nisy ny fanavaozana ny ratsa magaika ny birao tany amin'ny faritra melaka ho an'ny antsoko MMM fanadedina. Ny sitraka ny fanaovana didipotra maimaim-pona avy amin'ny antoko malagasy miara-miainga ireo mponina tao vatomandry anton'izao hetsika izao ny fanampiana sy fanalefana ireo ray aman-dreny amin'ny fanaovana didipotra ho an'ireo zanany miisa 700 ireo zazalahy ny sitraka izany tao vatomandry. Manarak'izay koa misaotra ny ekipa ny malagasy miara-miainga eto vatomandry niara nanatanteraka ny didipotra zay nitanterahana androany dia navita isan-jaza 700 zaza zany ny nitanterahana teto androany dia misaotra fa tsy nasakana ny olona zay namaly ny antso nitondra ny zanany nanaovana ny didipotra zany fa na dia anatin'ny ora mikija aza sy mangatsika dia tsy nasakana ny olona zany fa tonga maro ny olona dia misaotra ny tsirairay nandray anjara indrindra ny ekipa ny malagasy miara-miainga eto vatomandry tsy adiny koa ny fohy be nanatanteraka an'izany nafahanay nanao an'izany taty vatomandry. Ankilany nisy ihany koa ny fanavaozana andratsa mangaika izay natao nandritra ny vodinana tany amin'ny faritra melaka tanjona amin'izany ny fizarana ny foto-kevitry ny antoko. Izy lamoaty fa anaovana ero zany dia olo misy tsy moramora izy ka ny tiako fiaviana enao zao dia hoe vitsy no vitanao eto azakivoalohanao eny matapetraka fa ny famorona zavatra sampo ka dia olona teo aloha dia zao zavatra misy tany leo zany mino fatety matombo
tonga eto atrehana hoe vonona rehefa vonona leo ireto fa vonona misy ray aman-dreny misy joky vonona leo rehefa tokoa gadabosy fa tokoa ny raha fa misy raha ihany eo fa manomboky sohita le olona morona anazy fa manomboky sohita le olona tia amin'ny raha ka izay zavatra zay zany dia mba hiangaviana mba tsy izany faritra notsidiana natanteran'izany tao amin'ny distrika Ambatomainty sy mora feno be hatrany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia manao antso manoloana ny fikorontanana eo amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy ny any amin'ny faritra Matsiratra ambony ankehitriny. Ireo mpino any an-toerana tsy mbola milama ny fiangonana hatramin'ny sy ny fifidianana tamin'ny taona 2024 tsy manaiky ny herisetra misy sy ny fikorontanana iaina tao amin'ireo mpino ka anaovana antsoavo amin'ireo tompony andraikitra izany tokony fanampanazavana mikasika izay. Voalohany, toerana hitanteraka ny fanakorontanam-piangonana na amin'ny endrika inona na amin'ny endrika inona. Faharoa, tsy ekenay ny famindrana affectation mpanompon'Andriamanitra mandrapisy ny filaminana atao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy manerana ny Madagasikara. Fahatelo, lavinay ny vidinan'ireo ekipa mpanakorotana ireo anao herisetra aty aminay. Fahaefatra, tsy tomponantoka amin'izay zava-miseho izay raha minia hidina anakorotana aty aminay izy ireo. Fahadimy, miangavy fiaraha-miasa amin'ny mpitondra fanjakana indrindra fa ireo mpitandro filaminana mba hierovana ny ainay sy ny fiangonana misy anay. Toy ny mahazatra arahinao eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV isaky ny alahady izao. Ny tantaran'ny lava-drano Andrenampoly Merina izay hita any amin'ny komina Ivato Fokotany Ivato indray no entiny ilariana solonenanao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Lava-drano Andrenampoly Merina izay no iantson'ny olona ity tobon-drano eto amin'ny quartier faharoa Fokotany Ivato ity. Misy vazimba hoy ireo mponina efa ela teto ao amin'ity rano ity ka betsaka ireo mangatapitahiana sy manasina eto indrindra rehefa alamady be. Eo ihany koa ny fotoanan'ny ririnina tahaka izao angalana rano anaovana soavan-jaza. Misy ny fomba atao na zavatra apetraka rehefa maka rano eto akoatra ireo mpanasa lamba amin'ny mahasaropadan'ny rano raha ny fanazavana. Rano fatsakan'ny olona rehetrarehetra dia sady akana rano no anaovan'ny olona didipotra no anasana lamba ihany. Ka rehefa misy olona maka rano eto zany dia mitondra bonbon na siramamy na vola latsaka ao dia mitondra tavoahangy izy akano rano eto dia mitondra fangotsarana atao amin'ny tavoahangy akana rano. Misy ity rano ity manko saripady misy vazimby izy izay. Fitahiana ohatra hoe maka rano izy zany dia manao voady dia mandatsaka volo le olona raha ohatra hoe sady mitondra tavoahangy izy maka rano. Tsy azo hitondrana kisoa sy tongolo gasy ireo no isan'ny fady eto amin'ity lava-drano Andrenampoly Merina ity. Manajo io fady io avokoa na ny mpakarano mampiasa azy amin'ny fanasinana sy fomba samihafa na ireo mponina eto mampiasa ny rano. Ohatra hoe le olona le manao voady rehetra dia mangatapitahiana izy dia eo manao voady eo dia mandohalika dia vavaka. Izay no ahitako anazy. Tsara be eto raha tsy natongolo gasy raha tsy mety. Raha ohatra izy mihinana any tokantrano any dia misasa tanana any zay vao maka rano dia be tena masika be mihitsy ny olona le vasimba mety rany any izy raha misy vasimba mihitsy ny ty hatrandro izay. Teto zany ny tena nisy vasimba teo amin'ny bararaha ity dia loton'ny olona le izy dia lasa vasimba. Tsy mety ritra ity lava-drano Andrenampoly Merina eto Ivato ity raha ny tantara hatrany. Tsy misy mandrara ny fampiasana azy ihany koa eto na ny Fokotany sy ny komina aza no nisana ny fanamboarana azy tahaka izao raha toa ka lavaka tsotra fotsiny teo aloha. Misy ihany kosa ny sarany aloha ny mpanasa lamba ka raha manipanadio azy.
ho amin'ny maharesaka iraisam-pirenena mahery ny iray tapitrisa européenne catholique tonga nanatrika ny fankalazana ny JMJ na ny journée mondiale de la jeunesse andian'ny fa-7 tao a Lisbonne na renivohitry Portugal omaly maraina nisy manoloany olona ny lamesa famaranana vavaka ary sonina masina izay nitarihiny Papa François fanadadina eo amin'ny sariny France 24. Une marée humaine de pèlerins pour cette veillée, des fidèles venus du monde entier pour écouter le pape. Nakotrikotrika ny fankalazana ny JMJ na ny journée mondiale de la jeunesse ho an'ireo mpino katolika manerana izao tontolo izao tao Lisbonne renivohitry Portugal omaly. Mpino katolika mahery ny iray tapitrisa manerana izao tontolo izao no tonga nanotriny izany mba hiaino ny hafatra avy amin'ny Papa François izay nitarika ity fankalazana ity. Ladinika maro no noresan'ny Pape François nandritra izany, anisan'izany ny fitadiavana fandriampahalemana, ny mahakasika ny ady ao Ukraine, ary koa ny herisetra izay mateti-piseho anivon'ny fiangonana katolika na ny pédocriminalité hoy ny Papa François tao anatin'ny kabary izay nataony. Nanamafy ny mpikarakara fa olona iray tapitrisa eo no andrasan'izy ireo amin'ity famaranana ny fankalazana ny JMJ na ny journée mondiale de la jeunesse ity. Fankalazana izay arahana lamesa famaranana, fety ara-kolontsaina, ara-panahy izay fivorian'ny katolika iraisam-pirenena lehibe isan-taona. Dia izay koa mamana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity isaony isika rehetra tany an-tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.